mandeha zany ao anatin'ity raha manaraka ity dia manasa antsika fiangonana rehetrarehetra izay araka andia aminay dia manaraka an'izay ataonay eto fiainam-baovao.
isaorantsika ny sampana tanora kristiana nitondrantsika tao anatin'izany fitahiana mahatretrika mahafeno fiadanam-po izany. Saintsika avy hatrany ny sampana vondrona fototra laika ndahoary isaorantsika ny sampana tanora kristiana ataontsika ilay fanao ny sampaty mahafinaritra iny hoe ay zany nataony ay zany nataony MISAOTRA sotra ny STK. Tsy antsika mitehaka indray ary ny vondrona fototra laika ny amin'izay fanomanana efa nataon'izy ireo hitarihana antsika ny amin'izao fiaraha-mideran'ny tompo izao. Tsy izy ireo averiko ihany tsy manao gala evangelika izy fa mitarika antsika hiara-hideran'ny tompo dia mino fa hiara-entana amin'izareo isika. Omena fitenenany ianareo. Miomanao arin'izy ireo ny sampaty sampaty ao arin'ny VFL. Tsy mandeha itsy tsy mandeha mihitsy avelana miarabanareo tompoko izahay nahatratra fa tsy tratra ny andro farany amin'ity taon'ity. Isaorantsika ny Andriamanitra lehibe mpamindra fo mpiantra antsika fa betsaka ny naniry ahatratra ny andro anio fa tsy nahatratra ny andro anio. Dia isaorantsika ny tompo fa salama tsara isika, miramirana daholo isika. Izahay sampana vondrona fototra laika dia nanomana hira anankiroa. Ny hira voalohany izay fototry ny fiainanay ao anatin'ny sampana dia ny fihirana fideranan'Andriamanitra. Dia ny lohatenin'ny hira ho ataonay voalohany dia hoe ihira aho. Na inona miseho mihira ho an'Andriamanitra izahay. Ny hira faharoa ho ataonay dia fiderana an'Andriamanitra irahanay aminareo ny tononkira fa mety tsy hainareo ilay hira fa alayvo tsirony tsara eo enoy tsara raha eo razonareo koa zay tsisy micro dia manjary tsy metsana. Titre ilay hira faharoa dia Alleluia Hosana. Zay
ndani chari. Ira pana lua tulu tuano kuana uzengula veluna na yeti mapatia iana fati tuzoyana tati nugu nifi tabani raibe fiti. Ndani chari
Isaorantsika ny vondrona fototra laika. Ao. Osa. Ay zany nataony e. Ay zany nataony e. MISAOTRA. Tehaka mafitsika amin'ny voninahitra Andriamanitra sady visaorana ny vondrona fototra laika. Sady mandray ihany koa ireto sampana mpanazava stily ireto. No fandaminana sika riavana dia anjara iray aloha no ataon'izy ireo. Dia rehefa avy eo zany manohy ny anjarany indray izy raha mbola te hanohy ny anjarany. Amin'ny Eninora no manomboka ny fanompo-pivavahana famaranana ny taona iarahana amin'ny mpitandrina. Dia mila vita alohan'izay zany sika aloha izao. Dia miezaka tsika ao anatin'izay mandamina arak'izay mety. Mila micro ve ianareo? Ndao ary. Come run
ay zany nataony e ay zany nataony e MISAOTRA isaorantsika ny sampanampanazava stily any amin'izay fandraisany anjara izay ny arahantsika ny dera tokoa afaka miakatra avy hatrany ny sampana Dorcas ny sampana Dorcas no amarana izao tapany voalohany amin'ny fiderana izao dia irositsika amin'ny fanompo-pivavahana izay hotarian'ny sampana fifoazana ny mpamakiteny ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara vavaka aorian'ny vakiteny katekomena ny vavaka aorian'ny toriteny ny sampana sekoly alahady sampana Dorcas andao ary amin'ny eninora no anomboka ny fotoana dia hitatsika arak'izay eo izy raha ny afatra nomeny izy reto dia andiony izy ireo ka rehefa mandihy izy ireo dia sika koa moa tokony maninona zany mandihy miaraka aminy ndao ary hitsangany sika ry havako ndao hitsangany sika hanaraka ny diany reto sampana Dorcas reto Nunahita nikitana
Lamako, Avereno, Avereno, Atambaro, Atambaro. Araka ny fandaminana dia hotaperitsika ny anjaran'izy ireo dia hiditra amin'ny fanompoam-pivavahany sika avy eo. Zany hoe mbola maharitra mitsangana ihany sika zany. Sady zany ry Dorcas? Zany mihitsy e? Zany mihitsy. Ndao ny haritra hitsangana sika ry havako.
Ay zany nataony e. Ay zany nataony e. MISAO TRA 570 no ataontsika eo am-piomanana ho amin'ny fampoam-pivavahana. Avy fanahy eo fanahy masina 570 FFPM. Tombona amintsika hatrany rery havany ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ary antsika sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia andeha ho vakintsika ny Salamo faha 920. Ny Salamo faha 920 ny andinin'ny faha 9 ka hatramin'ny faha 12. Salamo faha 920 ny andinin'ny faha 9 ka hatramin'ny faha 12. Rehefa hitantsika dia ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Misaorana Andriamanitsika ary firenena ary asandrato ny feo fiderana azy izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika ngozohozo. Fa efa nizaha toetranay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao
tahaka ny fanadio volafotsy tamin'ny meny. Efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy entamavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona fa nitondrana eny voaka ho amin'ny fitahiana mahadritrika ianao. Amen. Ataontsika ny firana fifoazana fa 7:500. Vavakantsika ry Jesosy Kristy tompony any an-danitra dia rahalaza voninahitra no atolotray anao. Dia rahanao zahay no ny sorehetra nataonao tamin'ny fiainanay, na ireo izay tsaronay na ireo izay tsy tsaronay velively azy zany. Misaotra anao ihany koa zany amin'ny zavatra rehetra natrehanay nomenao anay tamin'ny taona 524 ka isoranay ny aminao ny amin'ny zavatra rehetra sy hideranay anao no fitiavanao lehibe ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Misaotra Tompo, amen. Mipetraka amin'ny fiangonana.
Miaraka maka ny soratra masina isika araka ny hita ao amin'ny Isaia toko faha-7 andininy fahafito amby 20 ka hatramin'ny faraika amby 30. Isaia toko faha-7 andininy fahafito amby 20 ka hatramin'ny faraika amby 30. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Nahoana no miteny ianao ry Jakôbô ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan'i Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitro ny rariny tokony ho ahy. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorona ny faran'ny tany. Tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mampahatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia omeny hery be. Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra, ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina. Epistilo amin'ny Filipianina toko 4 andiny 4 ka hatramin'ny 5. Filipianina toko 4 andiny 4 ka hatramin'ny 5. Mifalia mandraka hariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Aoka ho fantatry ny olona rehetra amin'ny fandeferanareo, efa mbiakaiky ny tompo. Aza manana inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Farany, ry rahalahy, na inona marina, na inona manan-kaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mahateo-ty, na inona tsara laza, raha misy hatsara-panahy ary raha misy tera dia hevero izany. Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko, ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana. Filazantsara nosoratan'ny Lioka toko 7 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9. Lioka toko 7 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9. Ndeha hiara-mitsangana itsika ry havana. Ary Jesosy ny antsony 12 lahy keo aminy, ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demoni rehetra sy ahasitrana aretina. Ary izy naniraka ireo andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy ahasitrana ny marary. Ary hoy izy taminy, aza mitondra zavatra ho amin'ny alehanareo, na tena, na kitapim-batsy, na mofo, na vola, ary aza misy mitondra akanjo 2. Ary izay trano hidiranareo dia ao no hitoero, ary avy ao indray no hialao. Ary izay tsy mampandroso anareo, raha miala amin'izany tanàna izany ianareo, dia hintsano ny vovoka ho afaka mitongotrareo ho vavolombelona miampanga azy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitety vohitra ny tory filazantsara sy nahasitrana teny tontolo eny. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
mbola iaraka hivavaka isika ry Andriamanitra rainay io misaotra anao indray izahay ankehitriny fa nomenao fotoana nahafahanay namaka ny teninao androany. Raha nazava izany teny izany aminay ankehitriny ny mpanomponao dia ianao aneno aoka androtsaka ny fanahinao masina aminy ka hanendra ny lelany mba ho izay tena sitraponao no ambanany aminay tsirairay avy. Izahay mpiainy kosa fenohy ny fanahiny masinao mba ho tena hifantoka sy hahazo izay lesona sy fampianarana tianao hampita aminay tsirairay avy. Dia amin'ny anarana Jesosy Kristy no anaovanay vavakay. Sotra Tompo. Amen. Amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny afatra ho antsika amin'izao famaranana ny taona zao dia hoe mombanao ny tompo ka miorena tsara mitoriny filazany tsara. Averintsika izy teo mombanao ny tompo ka miorena tsara ary mitoriny filazany tsara. Mombanao ny tompo ny Isaia 7 dia efa babo ny zanak'Israely any Babilôna mijaly no ampahiriziny mpaminany. Ny mpaminany dia manimpanantena Exodosy 2 ialana avy amin'ny Babilôna iverenana amin'ny tany Kanana. Izay mahatonga ny Isaia 2 na detero Isaia manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 720 feno teny fampahirezana satria hiampita ody ny zanak'Israely. Efa ampy zay fijaliana zay hody izy ireo ho any amin'ny tany Kanana ka ampahirezan'ny mpaminany. Hitantsika amin'ny 7:20 hoe kivy ny ampahany betsaka. Zay mahatonga azy manontany nahoana ianao no miteny ry Jakoba, manahoana ianao ry Israely miteny hoe za angamba efa tsy hitan'Andriamanitra tsony ka efa tsy fantany tsony ahy, ny rary ny tokony ho ahy tsisy tsony. Hitantsika amin'ny 7:20 zany. Ary ndraindray fiainantsika dia ohatr'izay. Ndraindray ianao manisa ny taona iainanao na amin'ny tokantranonao na ny zanakao na ny asanao toa tsy hita vokatra. Dia mampanontany tahaka ny Israely hoe miafina angamba ny zany lalako zany. Tsy mba milalana misy anahy mihitsy angamba ny zan'Andriamanitra zany. Maninona ianao manao an'izany hoy Andriamanitra amin'ny zanak'Israely? Fa maninona? Satria misy fotoana koa fiainantsika dia ohatran'izany hoe efa firy taona zay ndraindray raha sinampina hoe maty le taona tsy zay moa fanao azy. Firy taona maty izy nitaka anjera ny fiteniny sasany efa io foana miteo foana miteo ny fiainana tsy niova sy nitaka an'izany zany mbola mijaly ihany sy ny sisa. Izy koa manontany amin'ny 7:20 hoe tsy fantatrao va tsy renao va fa Andriamanitra mandrakizay Andriamanitra namorona ny faramintany izy tsy mety reraka na sasatra izy. Tsy takatry ny sainao fotsiny izy, ny zavatra ataony aminao tsy takatry ny sainao. Ary zay mahatonga anao mimenomenona lava satria tsy takatry ny sainao. Na ny efa vita taminao ara tsy tadidinao, tsy takatry ny sainao. Ary zay mahatonga antsika tsy mety mahatakatra ny taon'Andriamanitra. Ny antsika rehefa adinontsika le fahasoavana be, fa le atrentsika androany tena manavesitra antsika. Tsy manome tsinany zany tompo fa tena miteny mihitsy izy hoe tsy takatry ny sainao zany. Tsy takatry ny sainao ny fitiavaka anao izy. Za le mampatanjaka anao rehefa reraka. Ary raha kely hery anao omeko hery be, zany mitazona anao, ny fahasalamanao, ny fiainanao, ianao mbola tsy tokony io akory. Ary ndraindray maro tokoa ny zavatra ataon'Andriamanitra. Andriamanitra nge izao Andriamanitra tsy manao compte rendu aminao. Matetika adinontsika izay.
andriamanitra anao tatitra aminao hoe ianao ne ho maly saika maty fa zany niaro anao hoe izy tsy manao tatitra ary zay izy tsy manao tatitra zay ny matetika adidintsika izy moa anao naovan'andriamanitra tatitra neka ny subordonné mankany amin'ny supérieur andriamanitra tsy manao tatitra aminao fa anao la ny andro menimenina eo nefa izy niaro anao tamin'ny zavatra rehetra ny fahasalamanao niara anao mety ho mpandroba misy zavatra maro mety hitranga ao amin'ny fiainatsika io fa andriamanitra tsy teny hoe anao na saika zao ho maly tsy anao kontorandio ary zay ny tokony aizitsika misaotra n'andriamanitra amin'izao faramitaona zao andriamanitra tsy hitantara aminao mihitsy hoe ianao saika nisy an'izao nitranga fa zany niaro anao ary zay ny tokony misora zay mahatonga ny mpamin'ny apôstôly miteny hoe misora amin'ny zavatra rehetra na ny tsy tadidinao ary fa andriamanitra tena tianao miaro anao amin'ny zavatra rehetra ary tsy nitanjakao io izy fa ny tanora fanara mety reraka ny zatovy mety mandringa mety tafitohiny mety tapaka ny tendon sy ny sisa zany zavatra mety hitranga daholo andriamanitra amin'ny 7 mety ho tafitohina mafy ohatsy izy fa tsy misy tsara fa tsy ny 7 hoe zay miandry an Jehova ny mandroso hery kosa meny elatra ny akarany tahaka ny voromahery iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy reraka tout peut arriver izy mety hitranga daholo ny zavatra rehetra fa ny zavatra tsika azo antoka tahaka ny Israely dia hoe mombanao andriamanitra ary ny teny hoe mombanao zany miverina imbetsaka ao amin'ny baiboly raha fantatsika hoe izy tamin'ny Gédéon hoe Jehova no mombanao ry lehilahy mahery dia avy koa izy miteny hoe indro zaho momba anareo mandrakariva mbara pahatonga ny fahataperana zao tontolo le miaraka aminao mandrakariva mety tsaroanao mety tsy tsaroanao fa izy dia miaraka aminao mandrakariva zay le hoe mombanao andriamanitra mombanao ndray izy amindingana amin'ity taona ity tahaka amin'ny tantanany anao nandritra ny taona lasa ny mbola hitantanany anao amin'ny taona miditra io amin'ny zavatra rehetra ka anoatra noho ny mpandresy ianao satria efa tianao izy ary zay le hoe mombanao andriamanitra inona moa ny faharoa moa ka maninona moa ka miorena tsara mombanao andriamanitra ka miorena tsara Filipiana 4 miorena tsara ozy izy ny zavatra voalohany izy manana fifaliana fifaliana zany avy amin'andriamanitra ny resahany eto fifaliana tena izy ny olona zao tsy dia mifaly fa mitsiky ary le tsiky koa zany diplomatika be zany fa dia tsy maintsy mba aseho le nify zany fa eto averina andro hoe ho zany ndray mifaly na mandefitra ianao tadifa akaiky ny tompo izany fifaliana zany mahatonga anao aza manana inana izy fa mety hitranga ny zavatra mety ho mafy noho ny teo ny taona manaraka io moa anaovan'zalaky sarisary hoe mba nitsidika kely ny taona 9 maly dia vakiloha sola sy ny tapatanana fa andao hiverina amin'ny 2025 ndray ka za manana inana osy izy fa afavahana sy ny fisorana no entina manambarana ny fangatanareo andriamanitra io fiadanan'andriamanitra io zangatao mila miorina amin'io itsika satria ny taona rehetra hatraminy sy ny zao tontolo zao ny lasa ihany tsara ny génération rehetra dia milaza hoe tamin'ny andronay tsara noho ny anareo tabidio zany fa tsy voanareo na ino an'izany fa dadabenay koa ny tenan'izany taminay hoe tamin'ny andronay raka izy mbola tsara fa nandronareo zao tsy manjara zay foana ny verineo tabidio zay le taloha foana ny tsara zay maha-olombelona zay ary dia miomana amin'izay ianao mila manana zany fiadanan'andriamanitra zany ianao amin'ny zavatra rehetra ireto zavatra reto ka tsa mba horenanao Paul apôstôly amin'ny 5 hoe zay marina zay manan-kaja zay mahitsy zay madio zay mateo-ty zay tsara laza atsaram-panahy dera misy soatoavana maromaro zany tany Saint Paul mba ezaho azo natao hoe culture d'excellence misy zavatra maromaro apetraka Paul apôstôly misy soatoavana maromaro zany mboka tsa io izy io mbo tadiavy ndray amin'ity taona ty ianao
andin'ny fahavalo misy an'izany mba tany saintsika kely hoe sisy inona avy izy ao ninninona ny marina aloha ny voalohany a dia avy eo inona manan-kaja dia maninona koa mahitsy a dia inona koa madio a mateotia tsara laza atsaram-panahy dera zay zany tadiaviny ray amin'ity taon'ity izy zay ny tadiavo miorena tsara am'ireo ianareo ary ny tazominy hoe ataovy zay efa nianarinareo sy noraisinareo renareo hitanareo tamiko nisy olona nitondra anao zavatra tsara ka tehirizo misy olona tsy manoro vonanao dia Andriamanitra zay ary manirakolona ilaza aminao da tonga anao iorona tsara amin'ny zavatra rehetra fiadan'Andriamanitra izy moatro ny farana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitra reo rehefa miorona tsara anao tsisy mangalatra ny fonao sy ny hevitrao ino efa nresantsika hoe misy mangalatra projetnao rehetra niketriketrenao farany taona raha vao tsy miorona tsara anao amin'Andriamanitra ka arovan'Andriamanitra dia misy mangalatra tsisy tateraka reo za zao manomboka amin'ny janoary dia fo amin'ny efitra taom-baovao fa manao efa tafo amin'ny sivy dia efa iny dia efa tsy tafa iny a dia zay le resanay hoe raha vao tsy miorona tsara tsika dia tsisy zava-baminy eo fa zay miorona tsara izy narova amin'ny tompo ny hevitrao ny planinanao ny dikan'izany ny projetnao arovan'Andriamanitra zay ny zavatra ngeza be hoe miorena tsara momba anao amin'ny tompo izy ka miorena tsara dia ny fahatelo moa inona izy izy mitoriny filazantsara Luka toko fa sivy teo zany a ny antony nangalana ny apôstôly dia mba hitory filazantsara filazantsara amin'ny endriny rehetra manasitrana mikarakara manala retina io zany hoe fitoriana filazantsara holistika amin'ny endriny rehetra ny fitoriana ataontsika na amin'ny hira na amin'ny asa soa na amin'ny toro mivantana na amin'ny fihetsika na ny inona andeha hitory filazantsara io no mampandroso tety amin'izao tontolo izao zany a dia ino nampandroso ny olona ireo vazaha reo a vakio ny tantaran'ny moyen âge fa loza noho ntsika taty Afrika mangalatra mamono mifamosavy a minomino foana jereo ny tantaran'ny moyen âge fa ireo vazaha reo tsisy nilana azy tamin'izany fotoana zany fa niditra mivavana kristianina nalan'izany esina zany fa efa nandroso zareo a dia mody tsy mivavaka io fa ny fivavahana nampandroso nanala tamin'ny aizina finonom-pona rehetra sy ny sisy jereo ny tantara tamin'ny moyen âge fa ny vazaha reo tena mamosavy ray lavika misy karazana mosavy tsy hitanavanavy loatra atsika koa fa tsy hoe tsika taty korona nandatsabaritra zany hoe tsy hoe mbatona zaka kory vazaha reo fa namango an'izany tamin'ny moyen âge jereo ny tantaran'ny moyen âge fahantrana tsy fahantrana mosary peste sy ny sisy zany zavatra nantsony zareo ny firenena zay tsy nandalo filazantsara ka nandroso a teo amin'ny tantara dia ny azitika ihany reo sinoa sy japonais reo ihany a tsy filazantsara nampandroso zareo fa zavatra hafa fa ny ankoatran'izay miankandrefana mankaty filazantsara daholo nampandroso an'ireo ary matoa zareo manatsatso an'io a fantany tsara zany satria nampandroso azy dia tsy tiany ianao anao an'io zay mahatonga zareo a manabokaboka fivavaha amin'io satria zareo ihany nataony zareo taloha da vao teritereny laïcité de l'état eo sinsisa satria fantany tsara fa ny olona mivavaka dia mazava saina ary zay ny aniliany an'io io nampandroso izy ihany no aratsiratsiny amin'izay anao tsy manao satria io ihany nampandroso azy io ihany nampandroso azy mandray ohatra ako ny lalàna rehetra dia niainga tao am-piangonana daholo lalàna nampandroso ny firenena rehetra io resantsika andrefana rehetra io raha mitenina hoe kopy fisoratana ny beboly angeny ampianatra an'izany ny resantsika tamin'ny krismasy teo hoe ndana misoratra soram-panambadiana zany tsy fanjakana nanomboka an'izany fa fiangonana dia ireny tantara fa ny fanjakana tsy nanoritra fanambadiana mihitsy fa fiangonana nanomboka an'izany a dia nanaraka ny fanjakana taty afara fa fiangonana mitondra ny fahazavana rehetra
dia vomo rehefa nandroko zareo dia nidakanjareo le izy zay mahatonga antsika hoe mbola maizina aty amintsika mbola mila mitory filazantsara amin'ny tenantsika sy amin'ny hafa isika mba tsy ho voambaka mandrakariva amin'ny olona fa ny olona nahazo filazantsara dia mahazo fahazavana ary tsy ho ambakain'ny hafa ny firenena na ny faritra zay taraiky amin'ny filazantsara no taraiky amin'ny fandrosoana indrindra eto Madagasikara dia nio tsara zay zay taraiky ny toerana vitsy fiangonana indrindra ny tena betsaka ambakain'ny olona ary tena mbola hijadiana ny zavatra maro samihafa io jereo ny tantarany fitoerana filazantsara teto Madagasikara maninona ny toerana misy sampy indrindra ny tena misy faty olona indrindra ny tena misy mikararana indraindray fa maninona ny toerana be fiangonana tsy ohatran'izay tokony dinihana tsara hoe mila mbola mitoro filazantsara misy kokoa isika amin'ny toerana io mora fantatra zany eto Madagasikara fa mitoerana betsaka manompo sampy indrindra ny toerana misy olona mahantra indrindra sady ambakain'ny olona indrindra nefa any aminy misy ny arena rehetra manana trosa amin'ny fitoriana filazantsara ho amin'ireo olona ireo isika manomboka amin'ny tenantsika manodidina antsika sy ny sisa ary zay no manahirina eto amintsika ndreny vohatra sady efa sahirina mahantra le olona mbola ratsy toetra maizina izy ary sarotra ny ivoarany satria sady mahantra izy ny ratsy toetra rehefa toriana filazantsara izy miova ny fisainany dia mandroso kokoa izy ka ny afatra amin'izao farany taona zao dia hoe momba anao Andriamanitra zao matahotra ka momba anao izy efa niantsona anaranao izy ianao izy amakivaky ty taona ty ianao amikery miorena tsara amin'ny zavatra rikatsaho zay tsara indrindra ny tany saina teo ary ny farany aza mitsahatra isika mitory filazantsara mba handrosoa ny tenantsika handrosoa ny firenentsika ary azotsika fiainana anandanitra ahoana moa le izy teo avereny kely amin'ny olona akaikinao le afatra teo ahoana ozy izy moa hidina le voalohany moa momba anao Andriamanitra ka miorena tsara ary mitory filazantsara mba tenena amin'ny akaikinao isa 2 3 ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen. Iaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay o, Andriamanitra tsara ianao ka mbola maneho aminay ny sitraponao. Misaotra ny amin'ny teninao izay nampianatra anay androany ny tokony iorenanay tsara, ny tokony hitorianay ny filazantsara satria ianao dia momba anay mandrakariva. Manoloana izany anefa dia mahatsiaro menatra sy mangaya izahay. Meloka eo anatrehanao, mahatsiaro fa tsy nahatanteraka ny sitraponao, koa mamelany elokay na izay ninay natao na izay tsy tsaronay akory. Mamindrafo aminay Andriamanitra, ary amin'izao sisa izao dia anaraka ny sitrakao izahay eo ambany fitarian'ny fanahinao masina. Ho latsaka tiamponay ane ny teninao, ho sahitory anao izahay. Jesosy, noho ny amin'ny teninao dia sa manantona anao izahay, sa mangataka mba samy ahatratra ny farany ty taona ity, ka ho tafavoaka amin'ny fitahiana mahatretrika ho amin'ny taona vaovao. Taona vaovao izay efa apetraka sahady eo am-pelatananao, mba ho taona hiarahanay bebe kokoa aminao,
hitomboana amin'ny fahasoavana, hitomboana amin'ny fanomponanao, mba ho feno ny fanatrehanao ny fiainanay tsirairay avy, hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Apetrakay aminao ny etaeta-ponay, ny fanirinay tsirairay izao. Ary sitrakay ny ampiombona izao vavaka izao amin'ilay vavaka nampianarinao ny mpianatrao manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anan'io izay anasaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ilay ratsy, fa hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Okitsangana ny fiangonana andray ny teny famelan-keloka izay tolotry ny Tompo. Hoy ny Tompo: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ary izany no namparitako famindram-po anao. Noho izany voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina miderany Tompo. Sambatra ny olona voavela ny elo, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitoka ny fanahiny. Amen. Asaina hipetraka ny fiangonana. Sao tsika dia tonga eo amin'ny fotoanany rakitra ka mandritry ny fanatanteranana izany dia andeha ho redontsika ny firana fifoazana fa 423.
hitsangantsika n'olotra nyrakitra amin'ny hira ry tompony arena. Mipetraka ny fiangonana. So tsika dia tonga eo amin'ny fotoanany asa sy fampaherezana ka ho fakan'ireo mpiandro ny toerana sy ho fimakomanana an'izany dia ho ataontsika ny firana fifazana fa 71. Ry havana eno empanajana ary raiso amin'ny finoana izao teny mpahefana entina andrenana izao asa masina izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izao makany amin'iray ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany
mpahakalazana ndray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko eo amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izaho angataka amin'ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny famarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandeha ianany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no hovonjena fa izay tsy mety mino no elohina. Ary hoy izao, ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, amoaka demonia amin'ny anaraka izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy izany. Ametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo kavaran'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory-teny eny tontolo eny, ary ny Tompo niara niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afoany aho. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo tahaka ny nanindray ahy no anindahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy ho voavela izany. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra ny amin'ny teny pahefana nanorenana izao asa izao, satria ny teninao dia efa nanehoanao ny voninahitrao tamin'ny toerana maro, tamin'ny olona maro, ary mbola miasa mandraka ankehitriny ianao. Masina ny teninao, teny fiainana mitondra fahariana vaovao anatinay, faniliny tongotra sy fanazavana lalanay. Teny sabatra roa alela ento mandresy ny mpanjaka amin'ny fahamazinana eny amin'ny rivotra. Koa ara-didina ny asa matin'ny Satana tsy mahavoka-tsoa, dia ny hery mifanainao masina ne ahatanteraka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, ilay vao omby teo amin'ny hazo fijaliana, Tompony Tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ty an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andidina sy androananao Satana devoly, miala ianao, miaraka amin'ny firongonao rehetra, mivoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mento miaraka aminao ny entanao sy ny firongonao, ny aretina, ny lainga, ny fitaka, ny faratsiana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka ianao. Efa novidiny Jesosy tamin'ny rano lafo retondriny reto, tsy anananao fahefana intsony. Mivoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, miala ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Favaka isika, misaotra anao izay ry Jesosy Kristy tomponay io, fa voaroaka teto ny asany devoly Satana sy mahatera-boka sy omindreto vahoaka anao reto. Koa indreto ny olonao, indreto ny vahoaka anao, mitanondrika manoloana amin'ny voninahitra ao, mahatsiaro menatra sy mangahiahy tokoa satria nateraka tamin'ny ota ka malaky mivily anao ny ratsy. Ka ho any amin'iza moa izy roa Tompo, ratsy ho aminao ihany. Ianao ilay tisy mankoraka azy ireo, ianao ilay manasotra ny tananao hanafaka azy ireo ny tsy fahatanterahany rehetra. Koa mba irano fanainao masina Tompo, hanafaka azy ireo. Irano fanainao masina, hanampy azy ireo atotsana ny fanindriny dia ny anatona anao bebe kokoa. Andriamanitro, matoky izay fa momba azy ireo tokoa ianao ary hanafaka azy amin'ny tsy fahatanterahany rehetra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ilay mpanafaka sy mpanavitra azy ireo ary mpanatanteraka ny fikasana izy ireo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Tia antsika ny Tompo ry havana.
ary miteny amintsika mandrakariva hoe zay manatona tsy mbola avoko mihitsy manantona ny tompo ry havana fa tsy anao izy ary tena afaka anao ataontsika nira fa 8 jesosy io indreto ny olonao firana fifoazana 7 sy 300 7 sy 300.
zaza-piodina mba miverena 7 FFPM 7 fangana joroy ny faneva 7 sy 300 fifoazana 7 sy 300 firana fifoazana.
miorena mafy tsara 5:20 sy 200 FFPM 5:20 sy 200. Raiko izao misy saotra anao 450 sy 300 fifoazana 450 sy 300. You
Jesosy no anjara soa 7:70 FFPM. Jesosy no anjara soa.
mivavaka isika tompoko. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, misaotra anao izahay fa natanteraka indray ny asa sy mifampaherezana tamin'ny reto vahoakanao. Anatanteraka ny asanao ihany koa amin'izy tamin'izao farany taona 524 izao Jesosy. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fampaherezanao. Ndreo ny vahoakanao Jesosy, ianao no omba sy tantana ny tsirairay avy, ahafahan'izy ireo indray amakivaky izao alina izao, etrehan'izy ireo indray ny taona vaovao izay mbola tsy nidiavina teo amin'ny fiainana iny. Samy nanana ny etaetan'izy ireo tany anatiny any, ianao ny malala, ianao ny mahafantatra. Raha nisy ny tsy salama Jesosy, ianao ilay mpanasitrana anendry ny loharanona aretina, ikasika ny fanafody ary indrindra ihany koa ampaherin'ny marary sy mikarakara ny marary. Eo mety misy manana olana, ianao no ny anamaivana izany, anala izany, satria ianao mihitsy nefa nampanantena fa ianao no ampitsahatra ho an'ireo izay mavesatra entana. Apetraka aminao ihany koa raha misy ny manam-pahoriana any ho any, ianao no amen'ny banga Jesosy. Ianao no hijeritra indray an-tanana ampionana ny fianakaviana ihany koa. Eo kosa ireo nahazo ny fahasoavana avy any aminao, nentiny teo anatrehanao izany, dia anaovany fifaliana miaraka aminao zany Jesosy, mba tena hoe fifaliana feno fahatretrehana tanteraka koa. Hotretrika amin'ny fanaovana izany fifaliana izany, ary saotra anao Jesosy Kristy amin'ny androm-piainana ray manontolo. Dia misaotra indrindra Tompo fa izay rehetra tsy voatony ny vavanay teto, fantatrao mahasoa ny tena sy mifanahiny ireo vahoakan'Andriamanitra ireo, dia ianao ane no hijery izany. Ny fanahy masina ilay mitondra amin'ny fitarainana tsy azo tonana aminao Andriamanitra ane no ameno ny vavakay. Dia mankasitraka indrindra Jesosy Tompo fa amin'ny anaranao mavonjy nanaovana sangatana izany vavaka izany. Amen. Avetrantsika riavana dia marana ny fotoana araka ny voalazan'ny mpanao salamo hoe afaka mahazo toerany ianareo. Midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana azy. Ny vavahadiny lanitra moa dia aiza? Aiza? Atao am-piangonana. Dia amarina izao taona izao isika riavako amin'izany fiderana sy fankalazana n'Andriamanitra izany. Dia misy rahatelo reto arahantsika eto dia aorian'izay no apetraka ny afatra sy ny tsodrano. Dia misy fihetsika mitovy ianarantsika kely. Eo ampitoeranao ihany ianareo no mitsangana aloha. Fihetsika mora le izy. Jerenareo aloha zany, jerenareo aloha miakatra ambony. Ohatran'izao le izy. Mandaka kely ny akavanana sady mitehaka. Ray, roa, telo, efatra. Ray, roa, telo, efatra. Dia vita izay dia mandroso anankiroa kely. Ray, roa, dia misaoty ny efatra miemotra sady mihodina ohatr'izao. Ray, roa, telo, efatra. Azonareo an-tsaina ve hoe inona izany ataoko izany? Azonareo hoe inona le izy? Dia misy an'ity raray ity raha ataonay. Raiso ny micro raka izy. Reto misy, ry misy, itsy misy. Dia ito aloha ito malaladalaka ihany. Dia afaka maketo sika. Amin'izay manao fihetsika mitovy mahafinaritra. Dia ity lalatsara ity malalaka be dia afaka makeo tsika. Fa amin'izay tsika manao fihetsika mitovy mahafinaritra. Dia itsy koa misy lalatsara, dia itsy koa misy lalatsara. Sanareo tsy te hideran'ny tompo amin'izao farany taona izao? Te hidera sa tsy te hidera? Ndao ary hitsangana sika. Eo ampitoeranao ihany aloha. Ihany aloha. Ho an'izay manana fahafana zany dia afaka mandroso aty isika. Hoy ny ampifity rehefa manentana hoe fenoy ny lalatsara, fenoy ny lalatsara. Dia mitodika aty zany sa mitodika aty. Manao esekela aloha ohatr'izao le tonkiny. Ento mitsangana avokoa eo anilanao azafao
tsy mandeha io le micro. Dia avy eto miara-milahatra amiko fa manjary tsy mivoaka tsara le fiatsika mitovy. Aza menamenatra ry havana, i président eto efa mitarika fa avy hitodika aty aho zany rehefa mandroso ihany averin'indroa le andininy dia refrain indro. Mbola tsy mandeha le micro. Micro. Mihetsiketsika fotsiny lotsika ary. Mitsangana fo eo anilanao lazafawa fadafo niala helonao adino yani afo ireolanao maniandroanalo nifalisikisa entu mitsangana fo eo anilanao lazafawa fadafo niala helonao adino yani afo tu mitsangana fo eo anilanao lazafawa fadafo niala helo mandrosindro adino yani afo ireolanao maniandroanalo ifalisikisa. Aza mihetsikeo eo ihany, aza miala lavitra eo ihany, eo ihany. Hitanareo malaza zany zao moto fa malaza ny embouteillage eto Antananarivo. Raha nandeha anareo androany nandeha fiara nandeha tany dia nihitsoka, dia rehefa ilay mihitsoka iny dia rehefa makeo alohan'ilay fanakanany mpitandro ny filaminana sy mpandamina ny lalana fifamoivozana iny dia inona ny eo aloha be dia be eo moto. Dia ataontsika ilay moto androany dia ohatran'izao ilay atao zany hoe baram. Ao azonareo an-tsaina asify milahatra mahitsy tsara ihany, milahatra tsara zao. Avy mpitendry ndao ary hoe isa roa telo eo baram baram, anakiroa fa nitanako tsy mety baram baram, makany akavia kely ny moto baram baram, any akavanana andray baram baram, makany aloha moto baram baram, makany arina andray
aram mamoy an'le ambany aram aram dia averiny eto aloha 1 2 3 4 Kumelaka fiderane Kumelaka fiderana Kumelaka fiderane Kumelaka fiderana Zero de so de mi baba Revanestano ni adi panai Aureno ni finu Fate sosiane fon Kau yawe Umela kan fiderane Umela kan fiderana Umela kan fiderane Umela kan fiderana
zao a misy olona nandoa vola roetsy ariary ianareo hoe aninona ibalina farany taona fa izaho sy ianao novidiany tompo androany ho eto an-tranony dia ataovy mihitsy izay fara herinao any tompo fa ny tompo ny nanome anao an'io taona io sa ahoana tsy hoe zaho mahery tsy ianao ny tahina fa ny tompo ny nanome anao ny taona dia izay rehetra nomeny tompo anao dia avereno azy ao ary tambatra mety nisy nangetsanao fa androany anao mira mafe afakao 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 afakanigatadu na devus natalu afakao ageishi yamina watukuo de refana fanatena no satimumba no tumwa durna tsare nao dem turn filazan tsare nao
voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery. Isika kosa dia ho feno ny fombany ny fitahinana. Misaotra ny tompo sika ry havana, misaotra antsika rehetra naharitra amin'ny valora latsaka 10 zao dia amin'ny valontsika mivoaka eto farafatarany. Sotran'Andriamanitra Sotran'Andriamanitra isika ry havana navitany izay fotoana izay mirary soatsika ho samy tratra ny raha pitsondray 920 sy 20 ho aminareo hatrany ny tompo. Andeha hitsangana isika andray ny afatra izay avy amin'ny tompo ho vatsim-panahintsika hitsenahintsika ny taona 920 sy 20 rehefa avy eo. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fedinareo koa izany saina izany, fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana amin'ny fanonjentilisa tamin'ny fandehanana tamin'ny fijejojejoana sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoka ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Petera voalohany toko 4:1 ka hatramin'ny 7. Izany no afatry ny tompo ho amintsika ry havana. Marana izao fotoana izao tsika melohan'ny tsodrano firana fanampy ny 2:30 ny 1:2 sy 2 ary ny 7 aorian'ny tsodrano. raiso amin'ny fifaliana amin'ny finoana ary amin'ny fanantenana hitsodrano atolotry ny tompo ho atsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny amin'ny masina anareo samy tanteraka
ka aoka arovana avokoa ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay ny antso anareo sady izy ihany no anefa izany. Amen. Ny andininy fahatelo. Mahazo toerana ianao mivavah mangina apetrao amin'ny tompo izao alina ho diavinao izao. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mandiana amin'ny fifalian'ny tomponao ry havana. Tonoany ao an'ny eo akaikinao amin'ny fiadanan'ny tompo.